ny hetsika zay hitantsika androany zany a dia mahakasika ny asan'ny antsoina hoe lehilahy midera amboaram-pendehilahy izy io a eto amin'ny trano vato ambatonakanga rantsana ireo amin'ny sampana lehilahy kristiana eto amin'ity fitandremana ity manatanteraka antsarakira isa taona izy io dia ny amin'ity taona ity zany a dia anio izy io no tanterahana nampitondra ny lohateny hoe Andriamanitra tsy toy izy io a ary ny tanjonay amin'izy io zany dia anangonana atao hoe zay mety ho anjara biriky ny sampana lehilahy kristiana manatanteraka fiangonana anankiray eny Andiolava ny faritra Ranohitra amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara izany. Hira 5 eo no atanterahanay izay ataontsika hoe amin'ny sokajiny indramina na hoe interprétation fa manana ny hiranay manokana ihany koa zahay a tafiditra ao anatin'izany an'ireo sangany antsika hoe sangany amin'ireo mpamorikira ara-pinazantsara ao anatin'izany Indrina Ramamonjy eo koa Ivonjy sy ny maro hafa zay renisitsika. Misy koa nefa n'izay fanaonay zany hoe ny hira izay malaza na fantatra any ampitan'ny ranomasina any fa nadikany amin'ny teny malagasy tanterana anatin'izany koa ny tanjona anatin'izay lafin'ny ara-kultura zany dia hoe mba mampafantatra koa hoe manahoana ny hira ara-pilazantsara any ivelany mba tsara fantaritsika fa dia nataony amin'ny teny malagasy izy mba azahoana zay tiana ambara satria misy amin'ny teny anglisy na diany amin'ny teny gasy tahaka izay. Karazan-kira fahatelo izay hoentinay dia ny karazana hira izay feon-kira fa nasinay tonony zany lehilahy miderany koa nanao amin'izy io mbola namafisany ihany koa izay fitoriana ny filazantsara izay. Raha fihezana zany dia hoe karazana hira samihafa no renesitsika amin'ity fotoana ity irina fa hipakany amin'ny tsirairay ny afatra lehibe izay tiana hoe tanatin'izay hoe Andriamanitra tsy toy izay manambara ny alehiben'ny herin'Andriamanitra ny fahalehibiazany zany mihoatra ny hery rehetra izay antony famonjena koa moa zany anankiray anatanterana izao fampisehoana izao. Afatra tompoko dia tokana ihany amin'ny FJKM-ny Ambatonakanga dia manana ny FJKM ny vina manao hoe vonintoso filazantsara i Madagasikara. Dia ao anatin'izay zao hetsika izao izay hitoriana ny filazantsara ankira kanefa na ankira aza dia manana mihitsy ny atao hoe vodikadin-kevitra izay voizana n'izany hoe fitoriana ny filazantsara izany satria rahantsika malala amin'izao fotoana maro ny zavatra mibosesika eto amin'ny tanindrazantsika dia na dia isany atao hoe kely indrindra ary zahay dia manana kosa ny zay mba niantsony tompo anay entinay manatanteraka izay asa izay dia ilaina zany fanomezan-tany antsika rehetra ao anatin'izao fotoana izao na viaiza anao na viaiza tsy miankina amin'ny sokajina finoana izy io na toko-pivavahana fa izay rehetra mino sy manaiky fa Jesoa Kristy ny tompo sy mpamonjy dia tokony araka ivondrona anatanteraka an'izay asa izay.